Inona avy ireo valala fanetry be ny firenena? Misy karazany roa ny valala sokajiana ho fanetry be ny firenena eto Madagasikara: ny valala topotany na valala vao sy ny valala mena elatra. Ahoana ary no hamantarana azy ireo? Ny valala mena elatra dia misy tsipika ny masony, mena ny elatra anatiny. Ny valala vao kosa tsy misy tsipika ny masony, mavo ny elatra anatiny. Manatody ny valala eo amin'ny 80 ka hatramin'ny 20% ny isan'ny atodiny indray mandeha. Afaka manatody inefatra ny renim-balala tompo-tany iray. Ny valala mena elatra kosa eo amin'ny 80 ka hatramin'ny 50% eo ny isan'ny atodiny. Afaka manatody intelo na inefatra isaky ny 10 andro izy io. Mamotika ny volo tokoa ny valala. Raha sendra mahita ireo karazam-balala voalaza etsy ambony ireo ianao, dia aza mangatakanjo fa antsoy maimaimpoana ny laharana maitso 570 na numéro vert Airtel na Telma 145, na koa manatona aingana ny bureau-ny faritra miady amin'ny valala na bureau-ny taleparitry ny fambolena ny fiompiana ary ny ijo akaiky anao indrindra. Tsy misy vola aloha ka aza misalasala mba ho voaharo ara-potoana ny fambolentsika. Lazalazao ny toerana misy azy, ny habeany, kijeja sarenim-balala, manao andiany sa mandeha irery. Lazao ihany koa ny mety ho velarantany misy azy sy ny fizotry ny lalana lehany, mianatsino, mianavaratra sy ny sisa. Tandremo, mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalamana ny fihinanana valala voararaka fanafody. Koa voarara ny fanaovana an'izany ary tsy azo atao ny mamaritra azy, fa toy ny manam-poizina ny mpiara-belona aminao ianao raha sanatria manao izany. Lay tokana ny aina ka leo re misorika toy izay mitsabo.